Vaovao mahakasika ilay fakanakeriny tany Tuileries kosa dia entitra ny masovo frantsay raha naneho ny heviny mahakasika indrindra ty fakana akeriny ity izay nanomboka nahazo vahana tokoa teto Madagasikara hatramin'ny taona 2024. Entitra ny masivo frantsay raha naneho ny hevina mikasika ny trangana fakanakeriny izay nanomboka nahazo vahana tokoa teto Madagasikara hatramin'ny taona 2024. Efa nahatratra 20 hatramin'ny 30 eo tokoa ny isan'ireo teratany frantsay nisy nankahakeriny nanomboka tamin'io daty io hatramintsika miteny zao araka ny nambaran'Andriamatoa François Goldblatt. Mampanahy izy ny firongatry ny trangana fakanakeriny eto Madagasikara toy ny niseho voaingana tany Toliary ka nakanakeriny ankizy tsy ampy-taona. Njoro ary nampisehon'ny fahavononany hiady amin'ny fakanakeriny ny masivo frantsay. Misy ny paikady vaovao ho fanamafisina ny ady mba ahafahana misoroka sy mampiatra ny lalàna ho an'ireo nahavanina izany asan-jolahy sy fakanakeriny izany hoy izy. Nilaza ny ampiasa ny herin-drehetra ny masivo frantsay ahafahana mamoaka ny marina mikasika ity raharaha fakanakeriny ity. Efa misy mpitandro ny filaminana manana fahaizana manokana mikasika ny fakanakeriny miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro ny filaminana malagasy sy ny fitsarana amin'izao fotoana zao mba ahafahana mampitombo ny fahombiazana sy ny vokatra azo mikasika ity raharaha fakanakeriny ity. Hatreto aloha dia olona misa 7 no efa voasambotra. Resy lahatra tokoa ny frantsay fa mbola hitombo ny isan'ireo tompon'andraikitra voasambotra amin'ity asa maizina ity. Nahapatsiahany masivo frantsay fahasazian'ny andalana faha 420 amin'ny lalàna frantsay ny fakanakeriny ary mety hampidoboka any am-pony.